Ina voalohany ho an'ity taona taom-piangonana manomboka ity zany. Dia isaky ny faly zay mandray anareo vaovao tena faly tonga teo amin'ny fianarana. Dia isaky ny sabotsy faharoa deuxième samedi ny volana zany ny fivoriantsika. Dia izao ilay sabotsy zany. Dia nanomboka an'itsika fivoriana voalohany. Amin'ny novembre tsika fivoriana faharoa tonga dia age amin'izay deuxième samedi zay. Dia misaotra antsika koa misaotra ny ankohonana rehetra nanohana ny antso dia ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra nanomboka ny fotoana lideratsika ny tompo dia amaky ny salamo faharoa amby roapolo amby zato. Salamo faharoa amby roapolo amby zato. Dia ovakiko ny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Rehefa avy mamaky ny salamo dia pasteur anjaran'ny pasteur ny manaraka. Vitany amin'ny pasteur dia maman sezatsika mivavaka alohan'ny hanoloantsika ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy faly raha hoy izy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Tongotra efa mijoro ao anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema dia ianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Andro no hiankaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehovah mba hisaotra ny anaran'i Jehovah fa any no misy seza fiandrana, any no misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandranan'ny mpianakavin'i Davida. Amen.